LGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? Venez découvrir notre boutique des marques Antanmen. Vous présente Ni Vava. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni Fampalalambavao. Mifanatrika amin'ny fahaiza-manao sy ny traikefananany ve ny toerana nomena ireo mpitondra sy tompona ndraiky mpanjakana ambony ka nahatonga ny Madagasikara ao anaty fantrana lalina tahaka izao. Nisy ve ny fitantanana mangarara tao anatin'izay 5 taona lasa izay ka ilazana fa ho amafisina sy ho hatsaraina izany ao anatin'ny 5 taona manaraka. Tsy maintsy mitony tolona ho an'ny demokrasia sy ny tanotandalana ho ny collectif des candidats izay namoaka fanambarana miaraka androany entanina trano ny olo-pirenena tsirairay avy hoy ny collectif anara-maso akaiky ny zava-mitranga rehetra eto amin'ny firenena indrindra ny zoram-pifidianana. Izy ireo izay nanamafy ihany koa fa vonona hiatrika ny fifidianana rehetra rehefa mitsahatra ny tolo-pifidianana ary voahaja araka ny tokony ho izy avokoa ny lalàna rehetra. Tsy mbola nandray ny vola tokony ho averin'ny fanjakana amin'ny ireo ray aman-dren'ny mpianatra mampianajanaka ny Maroka mandraka androany. Efa 2 taona mahery izao ary namafisy ny Andry Rajoelina tany Maroka nanoloana ireo mpianatra ny amerenana ny billet d'avion izay nalohan'ireo ray aman-dreny saingy nijanona ho fampanantenana ihany. Mila ny fandraisana andraikitry ny fanjakana ny fanaraha-maso ny fivarotana ireo entana efa lany daty ho ireo mpiary ny zony mpanjifa indrindra amin'izao akatoko ny fety izao. Saika mitobaka ireny entana ireny amin'izao fotoana ary amidy amin'ny vidiny mirary. Misy ihany koa ny lamina tsara ho raisina hialana amin'ny famotehana ireo sakafo raha ny fanazavana trany. Amin'ny maresaka avy any ivelany mitoetra ny daroka bomba ataon'ny Israely ao Gaza ankehitriny. Olona mahery ny zato indray no namony ainy androany. Mitoy ihany koa ankilany ny fifanantonana eo amin'ireo manam-pahefana samihafa mitady hevitra ny amin'ny amitsorana ireo takalonaina izay mbola mahery ny 20 ankehitriny. Ny antsipirindreo izao ankehitriny izao. Kafalinindray tompo klasy tompo vavy nisy diako ny tokantranao amin'ny tsy alina ity aterina ny araba ary manasanao mpitiavana anjony fampalalana vaovao anomboantsika ny fotoana avy hatrany dia mifanaraka amin'ny fahaiza-manao sy ny traikefananany ve ny toerana nomena ireo mpitondra sy tompona ndraiky mpanjakana ambony ka nahatonga ny Madagasikara ao anaty fantrana lalina tahaka izao. Nisy ve ny fitantanana mangarara tao anatin'izay 5 taona lasa izay ka ilazana fa ho amafisina sy ho hatsaraina izany ato anatin'ny 5 taona manaraka. Matoan-datsoratra. Tsy nitsahany totongana ny fari-piainan'ny Malagasy indrindra tao anatin'ny 5 taona farany. Tsy misy intsony ny saranga fahatelo eto amintsika. Izany hoe na ilay olona manan-karena be na mahantra fa tsy misy intsony ny antonony. Mazava ho azy fa ireo izay nitady tombotsoa manokana tao anatin'io 5 taona farany io izay olombitsy no manan-karena be ary ny ambiny kosa mahantra avokoa. Antony mahatonga ny Madagasikara ho alohan'ny farany amin'ny tsy fanjarian-tsakafo amin'ireo firenena misy 520 nanaovana fanadihadiana. Iarahany rehetra mahita fa mihemotry Madagasikara eo amin'ny lafiny politika, toe-karena sy sosialy. Very asina ny demokrasia tsy miaritra araka ny tokony ho izy ny lalàna. Nilaza ny filoha ny sabotsy sy lasa teo teny Mahamasina fa atao lara-pahamehana ny olona, izany hoe ho jerena manokana ny capital humain. Midika izany fa ho trandrahana ny fahaiza-manao ny Malagasy hiteraka voka-tsoa ho an'ny firenena. Tena izay tokoa ve no hitranga ho an'ny 5 taona manaraka sa ho toy ny zava-nisy nandritra ny 5 taona teo ihany? Raha izany tokony hifanaraka amin'ny fahaiza-manao sy ny traikefananan'ilay olona ny toerana omena azy, miainga avy any fotony mipaka hatrany amin'ny faratampony. Moa ve mifanaraka amin'izay fahaiza-manao sy traikefananan'izay ireo mpitondra sy mpiasa mpanjakana ambony sa noho ny fironana politika fotsiny ihany ka omena toerana avokoa izay nanoana sy ny ray tendro
raha tsy ilaza fa tsy ny fifidianana farany teo iny. Ankoatra ny fahaiza-manao sy ny traikefa, mitazona ny fahamarinana ve ireny nomena toerana ireny ka naneo miariary izany atao hoe fanjakana tsara-tantana. Nambara ihany koa mantsy fa apetraka ny fanjakana tsara-tantana izay midika ho fahaiza mitantana ary ahitana soritra ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena tsy ankanavaka. Raha izany, nandray anjara ve ny akamaroany malagasy tamin'ny fifidianana farany teo? Afaka naneo ny heviny ve ny malagasy nandritra ireny hetsika ampilaminana ireny? Voaja ve ny tsy fitany lany fitsarana ary naomby ve ny fanjakana? Raha naomby ny fanjakana, iotry ny 5,000 ariary ve ny euro iray ankehitriny? Fanampin'ireo, nisy ve ny mangarahara tamin'ny tolobidy, ny tsenam-barim-panjakana ary ny fitantanam-bolam-panjakana? Raha tsy ilaza fa tsy ny fitantanam-bola nataon'ny mpitondra nandritra ireny fandalovan'ny Covid-19 teto Madagasikara ireny. Tsy tokony ho adino fa ny tsy fahampiny mangarahara sy ny tamberina ndraikitra dia miteraka faty-antoka araha-bola ary mampikatso ny fahafahan'ny mponina miary sy mamokatra. Io ihany koa no miteraka elanelana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra ary miafara amin'ny tsy fahatokisana intsony. Rehefa tsy matoky ny mpitondra ny vahoaka, tsy anaiky ary tsy mandray baiko sy torohevitra avy aminy. Ka na inona fanatsarana tiana apetraka, sarotra ny anatanteraka izany. Nofinofy ny ampandroso raha tsy misy fandraisana anjara ataon'ny vahoaka. Mijanona ho resabe fotsiny ihany ny filazana fa anasony tanindrazana raha tsy misy ny fanovana. Fanovana rafitra, fanovana fomba fiasa, fanovana fomba fitantanana, ary indrindra fanovana ireo tompon'andraikitra izay hita fa tsy mahomby, tsy manana ny fahaiza-manao sy ny traikefa takiana araka ny voalaza teo aloha. Isan'ny fanovana andrasan'ny maro voalohany amin'izany ny fanovana ny governemanta taorian'ny fianianana nataon'ny filoha ny sabotsy lasa teo iny. Fa tsy maintsy mitohy ny tolona ho an'ny demokrasia sy ny tanitandalàna. Hoy ny collectif des candidats izay namoaka fanambarana miaraka androany. Entanina hatrany ny olom-pirenena tsirairay avy. Hoy ny collectif fanara-masaka ny zava-mitranga eto amin'ny firenena, indrindra ny zotra-pifidianana. Izy ireo izay nanamafy ihany koa fa vonina hiatrika ny fifidianana rehetra raha mihatsara ny tolom-pifidianana ary voajaraka ny tokony ho izy ny lalàna rehetra. Fananjadiana. Fanajana ireo lalàna velona rehetra sy fanatsarana ny tontolon'ny fifidianana amin'ny ankapobeny, isoroana ny krizy ateraky ny fifidianana no fitakiana efa natao hatrizay ka hamafisina hatrany. Hoy ny collectif des candidats raha namoaka fanambarana miaraka androany. Tsy feno ny fepetra ny takiana ka tsy nandray anjara tamin'ny fampelezan-kevitra ary tsy mankatoa ny saritsary-pifidianana feno osoka mibaribary hoy izy ireo. Vokatra izay, tsy nisy nanatrika ny lanonam-pianianana natao ny sabotsy lasa teo izy ireo. Miady ho an'ny tanitandalàna isika antony nametrahana ny volavolan-dalàna mikasika ny fifidianana teny amin'ny anteny meram-pirenena, entina hanatsarana ny tontolon'ny fifidianana eto Madagasikara araka ny tolo-kevitra ireo mpanara-maso ny fifidianana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Vonina hiatrika fifidianana rehetra ny collectif des candidats rehefa mihatsara ny tontolo-pifidianana ary voaja araka ny tokony ho izy avokoa ny lalàna rehetra satria izay ihany no antoky ny fitoniana ho an'ny firenena iray. Mitarika makany amin'ny fikorontanan'ny fiarahamonina izay miseho amin'ny endriny maro toy ny efa iainantsika amin'izao fotoana ny tsy fahamarina toeran'ny mpitondra. Hoy ity fanambarana ity: mirongatra ny tsy fandriampahalemana, manjaka ny kolikoly, tsy misy fifampitokisana ka misakana ny fampivoarana ara-toekarena sy ara-tsosialy rehetra. Entanina hatrany ny olom-pirenena tsirairay avy. Hoy ny collectif anara-maso akaiky ny zava-mitranga rehetra eto amin'ny firenena, indrindra ny zotra-pifidianana. Entanina isika ilaza ireo tsy mety rehetra satria zontsika feno izany. Hoy izy ireo na marana ary tsy maintsy mitohy ny tolona ho an'ny demokrasia sy ny tany tandalàna. Pejy toekarena dia tsy mitsahatra mitotongana ny toekarena malagasy noho ny tsy fisian'ny politika mazava avy amin'ny mpitondra fanjakana. Marefo ihany koa ilay antsoina hoe capital humain eto Madagasikara noho ny olana ny fampianarana sy ny fanabeazana. Tsy misy politika mazava hitantanana sy hanatsarana ny toekarena malagasy ka antony mahatonga ny ankamaroan'ny malagasy ahantitra tahaka izao. Ambany ary tsy misy afa-tsy ny roa faingo 900 isan-taona ny tahan'ny fiakarany ari-karena ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024. Hoy ny mpahay toekarena. Raha mijery ohatra hoe tahan'ny fiakarany ari-karena nonga tamin'ny 2009 ka hatramin'ny 2022 en moyenne io 2,9% par an zany ny fiakarany ari-karena. Tsika zany efa niraka teny teo milina farafahakeliny 7,5%. Dia mijery tsika amin'ny mode finances atao zao 4,5%.
noho zany a somary manjombonjombona zany le perspektiva atsika zany zay taona zay fantatry tsara ny mpanaraza zavatra zany hoe inona mahatonga an'izany mampikitsona zavatra zany noho zany a eto zany tsika no mametraka fanontaniana hoe inona zany no mahatonga ny zavatra zay tsy misy mihitsy zany ny politika tena hoe entitra na mazava ampatrona toekarena verina ke tsika na république tsika mantsy migrety ny 72 hoe ay néocolonialiste io hoe zao makasy mokaliva teneniko anareo fa tamin'ny république mitsara indrindra ny fitanana ny toekarena Madagasikara tamin'izany tsika nananantsona hoe plan de développement zany ny plan de développement tompoko dia lalàna ohatran'ny loi de finance mais tsika tsy plan de développement ao ministère en finance. Ankoatrany tsy fiseny ny politika mazava sarotra ny ampandrosoana ny firenena raha tsy misy fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana sy ny fanabeazana. Antony ambanin'ny niveau primaire avokoa ny 5.7% isanjato ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana. 75% malagasy any ka ambanin'ny niveau primaire asa ohatrany ahoana zany famokarana ohatrany ahoana no vitana zany na anambola zany tsika zany anao investissement tsy ana zany tsika ressources humaines na qualifie anao an'le izy dia tsy gaty tsika raha ohatra ka hoe asa tsy zarizary a nataonaka olo malagasy satria zay zany le niveau izy dia mbery fa tena hoe telo amby enimpolo taona ve to dia mbola 75% malagasy niveau primaire fa inona no natao hatramin'izay nakasy dao ny volatany amin'ny fanabeazam-pirenena eny amin'ny université nakaizany zavatra zany tsy misy zany politika zany ataontsika tena nentina hoe anaovana zany tsao hoe capital humain zany matonga androsany hoe asa pays émergent pays anankiray satria tsina amboniny azy niveau de capital humain tsika zany a sady many zay zavatra zay no koa tsisy koa zany hoe aiza zany no vrai qualifié formation qualifiante zany zany tsy misy zavatra ambany de ambany zavatra zany. Ankehitriny mihoatra ny 5,000 ariary ny euro iray aiza ho aiza ny vahaolana arosy ny mpitondra fanjakana manoloana izany ka ahafahana mampiroborobo ny fampokarana anatiny ialana amin'ny fanafarana entana avy any ivelany. Fomba ahoana no ahafahana manatsara ny tsena anatiny ka isafidy sy anjifa izany ny vahoaka malagasy. Anjaran'ny mpitondra no mikaroka vahaolana manoloana izany. Anjaran'ny mpitondra ihany koa no mametraka politika mazava hitantanana sy anatsarana ny toekarena malagasy amin'ny alalan'ny fampitomboana ny arikarena faobe. Mifandraika amin'izay dia tsy nitsaha mitotongana ihany koa ny fari-piainan'ny mponina eto Madagasikara. Tao anatin'izay 5 taona nitondran'ny filoha Andry Rajoelina izay raha ny zava-misy ankehitriny no jerena mitombatra ny fahantrana lalina iainan'ny isan-tokantrano raha ny eto amin'ny firenena amin'izao fotoana hoy ny mpahay-toekarena Androany. Ny fahantran'ny malagasy izay araroty ny mpitondra fanjakana ho an'ny tombontsoan'olombitsy raha ny fanazavana Christian Jimmy. Miainao anaty fahantrana lalina ny 5.7% isanjaton'ny mponina eto Madagasikara araka ny tarehimarika farany avy amin'ny banky iraisam-pirenena ny taona 2024. Metohy hatrany ny fitotongan'ny fari-piainan'ny malagasy vokatry ny tsy fisian'ny paikady mazava avy amin'ny fanjakana eo amin'izay politika nasionaly ny fampiroboroboana ny toekarena izay raha ny nambaran'ny mpahay-toekarena Androany. Io fahatran'ny malagasy io izay araroty mpitondra fanjakana ho amin'ny tombotsoan'olombitsy raha ny fanazavana. Raha ny zavatra misy aloha raha mampitany aloha-tany ohatrany lasa mimahantra ny malagasy misahirana ny malagasy amin'izao misy aloha no tateraka fa misy keo ny bebe tsy tateraka iny indrindra zao ny tena ilaina zao ny sosialim-bahoaka iny manahoana satria le olona moyenne zany zao fa tsisy tsony le moyenne mihitsy lasa mampalahelo le izy nefa zava-misy dia reny fanampena maso amin'ny fizarana zavatra vondro tambanandro tosika fameno hoe vatsitsinjo hoe fizarana herinaratra megawatt mitadiavin'olona zavatra kely tsy mahavita ninonina ary indraindray koa raha tsy ampiasain'olona kory fa amidiny ndray satria tsisy hoaniny ndray andro manontolo izy ny lahatra niny eo azo ndray izy avy eo amidiny 2 ariary nefa tsarivo na 5 ariary fotsiny raha pitsapikapitso nefa ny mpanome meritreritra hoe nanao zavabe fatahoany tsika rehetrarehetra samy matahotra ny nanagagazo samy matahotra ny haratra samy matahotra dia tsy misy mahasamitsangana. Tsy hita mazava nefa manoloana io ny politika mpanjakana eo amin'izay fampandrosoana ny toekaren'ny firenena izay raha ny fanazavana. Tokony ho hita taratra, tokony ametraka ihany koa an'ilay hoe politika nasionala mazava tsara mahakasika an'io resaka jirama io amin'izao fotoana izao satria raha ohatra ka tsy manana an'izay politika izay tsika entina anoanana ny firenena amin'ny lavitrezaka dia lasa ohatrany manao
karazana hoe tiptop fotsiny zany tsika amin'izay fotoan'izay. Eo ihany koa dia eo ny resaka hoe incitation aux investissements privés izay mba ahafahana misintona mpizahatany dia amin'ny alalan'ny investisseur direct zany izy amin'izay fotoan'izay. Iny moa zany araka le nivolazako teo hoe tsy dia nahitana taratra loatra izay kanefa ao anatin'io no ahafahantsika misintona ny mpampiasa vola, ahafahantsika ihany koa mampitombo an'izay investisseur direct zay raha amin'ny lafo ny sehatra aty amin'ny ataontsika ohatra hoe amin'ny sehatra ny fampiasam-bola amin'ny resaka tourisme, fampiasam-bola amin'ny resaka agriculture sy ny élevage dia izay zavatra izay le ataoko hoe tokony ampitosika kely na hita misongadina kely ao anatin'ilay teti-bola, indrindra ny politika nasionala mifanaraka amin'ireny zavatra ireny no tokony himasona amin'izay fotoan'izay. Ankoatra izay, mivelona mivola latsaky ny $10 isan'andro ny 900 malagasy raha ny taremarika navoaka ny banky iraisam-pirenena hatrany. Taremarika izay mametraka ny firenena malagasy io amin'ny laharana 420 amin'ny firenena 520 mahantra indrindra maneran-tany raha ny taremarika azo tamin'ny indice mondial de la faim tamin'ny taona 2024 ity. Fa tsy mbola nandray ny vola tokony ho averin'ny fanjakana amin'ny ireo ray aman-dreny mpianatra mampiana-janaka ny Maroc mandrak'androany. Efa roa taona izao ary namafisany Andry Rajoelina tany Maroc naloana ireo mpianatra ny ameriana ny billet d'avion izay nalohan ireo ray aman-dreny saingy nijanona ho fampanantenana ihany. Onona saina. Very fanambola velona ireo ray aman-dreny mpianatra nampiana-janaka ny Maroc. Hatramin'izao tsy mbola nefain'ny fanjakana ny billet d'avion an'ireo mpianatra izay navaonsen'ny ray aman-dreny. 7 tapitrisa hatramin'ny 240 tapitrisa ariary io no notediavin'ireo ray aman-dreny roa taona lasa izay. Nitrosana nivarotana fananana saingy izao tsy nalohan'ny fanjakana izao. Tonga eto Antananarivo amin'izao ireo ray aman-dreny mpianatra avy any amin'ny faritra nahazo fampanantenana indray nandany sarandalana manofa trano ary androany tsy nahazo valitenina afa-po indray raha niona tamin'ny tompon'andraikitra. Ray aman-dreny izay nisafidiny tsisy hotare tahotrany amin'ny mety ho fanapahany fanjakana indray ny volan'izy ireo. Le fasy fogna aloha ny zanaka rehefa mahazo magnantegnana re 100% amin'ny remboursement ny frais. Efa ho avy 2 ans moa zay nampanantenaigna fa tsy mbola misy résultat hatramin'izao. Te ampiana-janaka, tsy mora moa zany te hoanana ny tafita dia tsy maintsy ny trosa na nivarotra fanagnana satria te andefan'ilay zanakanay zay. Dia ireny trosa regny zany efa mitaky le tompony aminay nefa zay tsy mety igny moa nampanantenaigna le hoe rehefa mivoaka ny volanay avy amin'ny fanjakana dia tsy maintsy réglena le izy. Ora nefa hatramin'izao tsy mety misy zavatra mivoaka fa miandry vasoka foagna zay hoe miandry dia mahazo fampanantenana hoe dossier-nareo en cours fa mbola tsy misy valiny. Nilaza koa moa zare tamin'ny ministère tao hoe mivoaka alohan'ny fety tonga aketo zay avy amin'ny faritra satria zay moa zany tsy mipetraka Antananarivo eto fa tsy avy amin'ny faritra daholo ny ankabezan'ny ray aman-dreny dia tonga aketo zay andeha agnatona le rendez-vous hoe avant fety. Ora nefa zay tonga aketo tsisy tompon'andraikitra mijery, tsisy mpandray ary mbola tsy mazava mihitsy hoe aiza ho aiza ny tegna fandehan'ilay fampanantenana natao anay. Tsy aivina ny volana oktobra 2024 ny filoha Andry Rajoelina no niaona tamin'ireo mpianatra sy diaspora malagasy ka nampanantena fa efain'ny fanjakana io billet d'avion sy allocation io. Fara mikasika an'ilay allocation financière hoe tokony ho azo izy nareo tamin'ny taona 2020-2021 dia ataontsika eto an'izay ihany koa le izy eto zany ny tena nareo aiza manahy fa tonga dia ho débloqué tsika zay ary tsy hiandry hely nareo ho débloqué tsika aingana mba ahafahantsika miaccélérena azy fotsiny raha mba azo tsy fantatra raha mba nana ny président ny association ny listan'izy ireo tonga dia débloqué amenao any directrice de cabinet na mbola tsy mody eto ary tonga dia efa amin'ny tormaky hoe avoe rehefa azo ny lista tonga dia avoakatsika zay zavatra rehetrarehetra zay. Ohatran'izay ihany koa tia moa mila jerevana kely fa mba mila lista ihany koa mikasika an'ilay hoe remboursement na billet d'avion afaka atao izao zany tsy hifanampy ary izay ny fitonza dia mampirisika anareo mihitsy mba ahafahanareo manohy ny fianarana tokony ho ataonareo
garantie roa taona ihany koa izay io allocation io tsy nalohan'ny fanjakana raha ny fampitam-vaovao ray hatrany tsy aivina nalefa ny fanjakana anoho ny fianarana any Maroc ireo mpianatra mendrika indrindra manerana nosy tamin'ny fanadina baccalauréat taona 2024 tamin'izany nolazaina ireo ray aman-dreny mba andoha ny billet d'avion aloha ary aveo averin'ny fanjakana hatramin'izao anefa nijanona ho fampanantenana ihany io nambaran'ny filoha io hoy ireo ray aman-dreny. Le fiainan'le mpianatra moa zany mbola miankina aminay aty satria bourse moa zany efa iarahantsika malala fa tsy mahavelona le izy dia miandra ny vola io koa moa zany za zareo izay vao afaka manampy andro zareo zay satria zay zany zao le hoe nitrosa dia le tompony manko tsy maintsy mitaky aminay foagna tsy araka sady magnefa trosa miantoka an'le mpianatra ia misy manofa trano ary ny ankabezany tegna manofa trano fa vitsy nahazo campus universitaire fa magnofa daholo ny ankabezany regny agny dia zareo moa zany tsy mahazo bourse raha tsy janvier koa dia inona zany no hoany zareo agnatin'ny décembre ty tokony milaza ny marina ny fanjakagna hoe zao ny tena zava-misy marina fa tsy arirarira etrereto zao ny dépensenay miaka midina akeo a efa mandany amina million koa zany efa tonga ty zava-poagna tsisy zavatra nininina azonay dia ivery-potsiny amin'izao sady mitady ny sakafony andavanandro ireo ray aman-dreny mitady ny fomba anefana ny volan'ireo nindramam-bola roa taona lasa izay fa ihany koa tsy maintsy mandefa vola ho an'ireo zanaka any Maroc anefana ny hofatran'izy ireo sy ny sakafo atreto raka izany maro ireo fampanantenana nataon'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny fiam-pitom-piasany teo aloha no tsy mbola tanteraka ary izao voatahiry izao noho ny fandrosoan'ny teknôlôjia manaitra ny tompona ndraiky mpanjakana araka izany ireo ray aman-dreny mpianatra mba tsy fanilika ndraikitra fa anatanteraka ny fampanantenana efa natao. Mahakasika izay fampanantenana maro samihafa izay hatrany dia nitarika fimenonmenonana tamin'ireo vahoaka ny fizarana jiro tetsy Antanimena androany anton'izany ny filaharam-be izay efa naharitra ora maro noho ny fiandrasana ny filaharana tokony isy ny fepetra mifanaraka amin'ny fizarana isa-tokantrano hoy hatrany ireo tonga nilahatra izany ireto farany izay mpikambana eo anivony antoko TGV ny ankamaroany fitianokolona no mitatry ny antsipirin'izay. Nanomboka tamin'ny 4 ora maraina ireto vahoaka avy amin'ny fokontany maro manerana ny Antananarivo no nilahatra tetsy amin'ny malaka amin'ny Matanimena antony tonga haka ny jiro maimaimpona izay nambarany Andry Rajoelina fa ho zaraina isan-tokantrano. Tamin'ny 4 lataka izay ny ala tany an-trano ny 4 maraina eo any tamin'ny 4 teo izay tonga taty izay tendota-penaka tany amin'ny Arena dia tsy tamin'ireo izay mbola tsy nahazo tany amin'ny Arena dia zao vao nahazo korotana be ilay olona ilay tamin'ny voalohany dia zaraina isa-pokotany. Raha ny zava-misy teny an-toerana niteraka fimenomena tamin'ireo samby mpikambana tonga nilahatra amin'ny amaron'ny olona tonga teny an-toerana tsy misy ny fandaminana izay mitarika fikorontanana hoy hatrany ny fanazavana. Farahilonay azonareo tokony alefany aparin'le tena alefany aparina fokotany io dia tokony fokotany nany androany dia fokotany nany androany dia fokotany nany androany zay mampalahelo anay satria le olona misy mivarotra ny sasany dia afaka milahatra aty zay mampalahelo mba alefa aparita fokotany fokotany nakasina arapitra fokotany antotapenaka zao fokotany nananina zao fa sy tonga dia alefany akabe matsina le izy dia tsy mety dia zany mampikorotana an'le olona dia le mitaizakely tokony mba alefany sy le bevoka hoe reto mitaizakely manokana dia reto bevoka manokana dia reto tena manokana tokony zay mba alefany fa tsy manao zao hoe alahatra miaraka be tabe ohatrao zay mampalahelo anay. Araka ny fantatra ireo mpikambana anatin'ny antoko TGV ireo nisoratra anarana ary nilahatra tetsy Antanimena sy Anjonjombe androany fandraisana ny anaran'ireo mpisitraka jiro izay fifanarana nandritra ny vampitoana ny fampelezan-kevitra raha ny fanazavana ireto farany hatrany. Karapokotany ie dia le patsa kely le karatra mafimafy ie mali karatra mampikambana to efa nisy fisoratana hatramin'ny voalohany tia ie efa mbola taoloha lavitra ie ny nahatonga anay hoe ohatya hitanao fa mipetaka listra le isa-pokotany le izy dia izay nahatonga anay mivatana aty fa le tsy misoratra anarana zany le listra tsy mbola miboaka listra mbola tsy androany fa mbola manaraka. Karapokotany dia karapokotany zao niany nety io dia karapanondro dia le kanakely le ino ty le reto e.
niteraka resabeadrany ity fihetsika izay ambarany mpitondra ho politika ampandrosoana ny firenena ity. Finiavana anao asasoan'ny vahoaka malagasy tokoa ve sa fanararotana ny fahantrainana arabolana arantsaina ho an'ireo vahoaka madinika mipetraka ny fanontaniany. Raha tokany lazy Andry Rajoelina fa filohan'ny malagasy rehetra, nahoana no tsy ireo malagasy mahery ny 5 tapitrisa no misitraka izany fizarana jiro izany, fa sy vanina ireo olona kapikambana TGV ihany no mahazo. Nahoana no tsy any amin'ny fobeny antoko TGV no izarana izany ho an'ireo mpikambana, fa atao any amin'ireo toerana izay mety hitondra fanelingelenana ho an'ny fifamoivoizana. Antony izay tsy namelana hatrany ambolohan'ny hetsika ireo vondrin'ny kandida ary nampiasana hery famoretana tamin'izy ireo. Direny koa ny antsika misy vetivety ao anaty dokam-barotra fohy aorian'izay ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 AR par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 AR seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Ce n'est pas n'importe quel rasoir Bic. C'est un Flex 5, doté de 5 lames. Enfin, plutôt 6. Chaque lame s'adapte au contour de votre peau, tout en douceur. Même sous le nez, en toute facilité. Sa sphère métallique améliore l'équilibre pour un rasage parfaitement contrôlé. Je garde toujours le contrôle. Bientôt. Bic Flex 5. Révélez le barbier en vous. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antalmine. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Souvenir nafinaritra be Noely. Le nanomeza amin'ny mamana sary-bakoly voalohany indrindra. Zay zanaka tatsa tsy mba nanana ninnininy zay. Fa tamin'izany Noely zany, tamin'izay Noely zay dia mba tian'olona kilalao izy. Inona no nataony? Katsaka no nalainy dia namboariny, dia nokoloiny, dia lasa sary-bakoly tsara tarehy mamy be izy zany. Izany no tena fahatsiarovana nafinaritra indrindra ary tsy maty atao boka hatramin'izao. Souvenir tegna nafinaritra zany indrindra tamin'ny Noely zegny. Zaho mbola elina magnamboara ny papako kalisy nefa izy tsy mpandrafitra. Fa tamin'izegny raha tegna nafalifaly za, vitany tsara raha, tegna tsara. Ary tadidiko tsara mbola tamin'izay mpinama mbola tsisy nanany karaha zegny. Dia zegny souvenir tegna nafinaritra za indrindra tamin'ny fiainana. Fahatsiarovana tsara indrindra tamin'ny fiainako. Tadidiko. Tambola kely Noely ny andro tamin'izay dia nitsipona anana izay mirahalahy dia nanao vary amin'anana. Anana amin'ny vary moa zany no tena marina. Tsaroko tsy mbola nihinana zavatra matsiro ohatr'izany atao amin'ny fiainako. Hafaly zany dia izay ny fahatsiarovana mamiko indrindra atao amin'ny fiainako. Souvenir Noël tsara indrindra tamin'ny fiainako tamin'izaho tamin'ny mbola kely dia nisy an'izay bebe an'izay. Tena matahotra alika be mihitsy izy. Dia tsy mba nisy alika zany mihitsy tao aminay hatramin'izay. Dia nefany tamin'izay Noël izay dia namay alika anahy izy. Izay vao tena hoe nisy alika zany tao aminay dia tena faly be mihitsy satria le bebe matahotra alika mihitsy ny namay alika anahy. Dia izay souvenir Noël tsara ny hatramin'izay ny ainako. Souvenir tsara indrindra tadidiko tamin'izaho mbola kely. Nanamboarako cadeau papanay. Cadeau de Noël ilay izy. Nanaovako cravaty kely zay izy.
dia nameko anazy tamin'ny fety dia faly be izy tena faly atsako niara-paly taminazy dia izy mbola tsy ananao kravaty mihitsy dia nientiny asa ilay kravaty faly be rehefa nientiny asa ilay kravaty tiako dia izay tiako. Farilac mon premier yaourt ihany hono ny azy yaourt vita malagasy azo avy amin'ny ronono no nikarakarain'ny Farilac ilay namana akaiky ny neny yaourt natokana ho an'ny ankizy manampy azy amin'ny fitombony be protéine ery mitondra ny vokatsoa natoraly ny ronono sy ny tsara indrindra avy amin'ny kombambarim-bazaha sady matsiro no malefaka ery Farilac mampitombo ny ankizy amin'ny mpifaliana foana. Taverna somatsara tao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba ary misaotra no hatrany mbola tsy misaraka ny fahita lavitra kodro anomboantsika izay tapany faharoa izay dia nitondra fanazavana androany ny tompony andraikitry ny orinasa mpanodina voatabia anaty nitetika sa Odof ao Ambatondrazaka taoriany ny fandehanany vaovao momba ity ozina ity teto ny fampahalalam-baovao isaky ny 5 andro amin'izao ny famokarana ary 10 amin'izao ny isan'ny mpiasa faritany amin'ny 2 amin'ny 4 ankehitriny no ahitana ny voatabia voahodina avy ao Ambatondrazaka raha ny fanazavana. Taoriany vaovao nivoaka teto amin'ny fampahalalam-baovao omaly izay nilaza fa tsy misokatra tsy mihodina araka ny tokony ho izy ilay orinasa mpanodina voatabia ao Ambalabako Ambatondrazaka. Nilaza androany ny tompony andraikitry ny orinasa Lucopeur unité Odof Ambatondrazaka fa efa mamokatra izy ireo ary efa manaparitaka izany eny amin'ny tsena. Fa amizao aty amin'ny voalohany zao zany dia ny ketchup Lucopeur no efa miparitaka tia ny ville ngezabe ohatry ny Tananarivo sy Tananarivo zany amizao efa ahitana lizy. Ny région Loatramangoro moa mazava ho azy satria le orinasa atao amin'ny faritra Loatramangoro dia efa feno ihany koa. Ny nanomboka mivarotra zany hoe ny taty amin'ny proximité aloha zany nandeha voalohany taty Ambatondrazaka. Zany hoe tao aorian'ny premier lot dia vao mivoaka ny consommabilité sy ny taratasy amin'ny mise en commercialisation dia nanomboka mivarotra izay zany hoe à partir ny faraparan'ny octobre teo zany zay dia efa fahita naneraka ny fivarotana teny amin'ny mpanjara taty Ambatondrazaka. Ny niakatra taty Tananarivo sy Tamatavy kosa dia voalohandohan'ny volana novambra teo. Nandritra ny fitsidian'ny mpanao gazety ny orinasa androany tao Ambatondrazaka fantatra fa amin'ny volana novambra 2024 no holan-daty ireo vokatra efa nivokarina saingy tsy hita mazava kosa ankilany ny fotoana nanamboarana azy. Ankoatra izay faritany 2 amin'ny faritany 4 amin'izao no ahitana ny vokatra ho ny tompony andraikitra. Ity ozina tafiditra ao anatin'ny tetikasa taniketsa industrialy izay nitokana ny Flora Joel ny volana septambra teo ity izay mampiasa olona 10 ankehitriny. Araky ny maha-orinasa vao misandratra le izy moa dia io ny sampiasa zany mivoatra arakaraky ny évolution-le orinasa. Izahay zany amizao ny équipe en production tena efa complet misy olona eo amin'ny 10 manodina le izy. Zany hoe responsable production ao ny opérateur en machine, ny agent de production sisa. Ny production io moa arakaraky ny tsena io zany, arakaraky ny capacité-n'le tsena. Izay zany arakaraky ny consommation-le aty amin'ny tsena ny mampandeha production nay. Dia raha amizao zany vitesse-tsika eo amin'ny tany am-boalohany zay nanao isaky ny 3 andro.
dia efa be deabe ny stockage amin'izao zany be deabe ny stock ao dia eo amin'ny isaky ny 5 andro zany mandeha ny production amin'izao. Tsy misy ny voatabia amin'izao volana desambra izao ao Ambatondrazaka ka amin'ireo toerana manodidina no maka ny vokatra entina ampiodinana ny orinasa. Ankoatra izay mijanona ny fanodinana rehefa tapaka ny herinaratra noho ny tsy fisian'ny groupe raha ny hita tao amin'ny orinasa androany. Mifandraika amin'izay dia mila ny fandraisana ndraikitry ny fanjakana ny fanaraha-maso ny fivarotana ireo entana efa landaty hoy ireo mpiaron'izo ny mpanjifa indrindra amin'izao akatoko ny fety izao saika mitobaka ireny entana ireny amin'izao fotoana ary amidy amin'ny vidiny mirary. Misy ihany koa ny lamina tsara ho raisina ialana amin'ny famotehana ireo sakafo raha ny fanazavana trany. Rehefa vanim-potoana manakaiky ny fety tahaka izao no mitobaka eny an-tsena ireo entana efa landaty izay mitera-doza ho an'ny fahasalamana. Saika maro ireo entana amidy mora efa landaty. Efa misy lehilalàna mahakasika ny entana landaty raha ny fanazavana toy ny PLC na ny date limite de consommation izany hoe tsy azo hoanina intsony ny sakafo. Misy ihany koa ny PLUO na ny date limite d'utilisation optimale izany hoe mbola misy ny sakafo mbola afaka hoanina saingy tokony anjaran'ny fanjakana no famamaritra izany ary tsy natao fa ividy izany intsony ny mpanjifa. Fa ny fanjakana tokony andray fipetra mihitsy zany ministère ny varotra izay misy le contrôleur ny commerce misy commissaire ny commerce ireo ny tokony mba andeha anao ny asany noho ny andraiky ny mihitsy andeha hijereny ireny laza tsy maraka koa moa zareo efa tenenina izany. Zay moa indray mandeha ihany fa zay moa tsy ho avy isan'andro eny zahay. Fa manana ndraiky sy adidiny daholo ny olona fa izy efa miasa karamaitsika menakafo karamainy ny vahoaka ny alala mampiasa mpanjakana azy alaiva ny polisy maro be ireo misy polisy maro be zao manino ireny tsy ampiasainy tena maro ny le polisy tena masina zao tamin'ny sabotsy mahita polisy be deabe mihitsy mipetraka tao anatin'ny stade tao reny maro be reny ampiasao reny tokony ampiasain'ny ministère ny varotra andehanendrika dia bakeo izy dia hoe ry tonga dia asonona rofona. Tsy tako hoe inona tsy anaovana an'izay. Efa misy ny fanentanana ireo toeram-pivarotana lehibe izara amin'ireo vahoaka ireo entana efa akaiky landaty ialana amin'ny fanariana sakafo saingy ny fanjakana no famisakana izany raha ny fanazavana. Fa zany misy an'le hoe rehefa akaiky lany izy dia amidy jera manentana miantso mihitsy hoe ameo hoan'ny olona fotsiny reny zaro fotsiny reny aleo reny le fikambanana mikarakara ny resaka sahirina reny zambazara eny le izy mba alefa any amin'ny toerana zay venina fa any amin'ny zakamboty mila an'izany any amin'ny figadrana mila an'izany alefaso reny no hoan'ny olona zany tena fahitana eny io fa io mo andraikitra le izy andraikitry ny fanjakana no manara-maso manenjika manasazy raha ohatra ka fa ny anay ny fanentanana dia hoe ataovy dia melo be zay moa nisy fotoana naty migantsy fasy ny teny dia hoe tsy avila ohatran'ny hoe sakana fanjakana ho ny zareo tsy ame fotsiny eny izy io amin'ny olona any amin'le mbola tsy lany datsany dia efa alefa melo dia sakana fanjakana hono dia zay gaga amin'izany efa mahina sakanana le izy hoe tsy azo atao hono le izy fa dia tsy maintsy andrasana dia rehefa andrasana dia arina tsy maintsy potehina dia zany zao mila fandinihana zany fanjakana mila fandraisana fipetra zany mila fandraisana inona moa zany hoe fanapahan-kevitra vaovao zany hoe alomba mifampitsinjo hoe tsinjo zany vahoaka ny sahirany dia zany zany tokony ho jereny ahoana afahana mamehany reny dia ny meloa ho an'ny olona fa tsy aririna nay zany tena olana dia lesy gaspi azy mihitsy le aririna fotsiny ity zany tena tsy rariny. Manoloana izany entana ny rehetra andray fepetra ary tsy hividy na anjifa entana efa landaty amin'izao akatoko ny fety izao. Ankilany ho fisorohana ny fanampoizinana ara-tsakafo miisa 770 ireo fa inspecteur alimentaire nomena fiofanana izay aparitaka manerana ny nosy. Sehatra ny fizahantany dia sakana amin'ny fampiroboroboana sehatra ny fizahantany eto Madagasikara ny fahasarotana amin'ny famindrana volana ny transfert d'argent ampitain-davitra ho an'ireo mpizahatany avy any ivelany raha ny fanazavana ahina oharan'ireo nosy rahavavy Madagasikara raha toka tsy misy ny fametrahana paikady hirosona amin'ny fandoavam-bola moderna. Fitianokolona. Maro amin'ireo mpisehatra na mpandrarara mpizahatany no very mpanjifa noho ny tsy fisian'ny fandoavam-bola avy lavitra na ny paiement en ligne eto an-toerana. Ny ankamaroan'ireo firenena ankehitriny izay saika efa miasa amin'izany tontolon'ny digitalisation na fandefasana vola ampitain-davitra izay. Ilaina araka izany fampiroboroboana ity sehatra ity ho tombontsoan'ny fizahantany eto an-toerana raha nambaran'ireo mpisehatra amin'ity fandefasana vola avy lavitra ity. Na tonga anay nanao an'izay lalatsaina izay
dia tsotra be. Ny vahiny any ivelany efa zatra manao an'izany, efa 20 taona 30 taona mahery a manao réservation amina hôtely zany a, tsy miala ao amin'ny birao fa tonga dia hoe za amin'ny weekend andeha ary a réservé amin'ny paye vita. Aty amintsika mbola tsy misy izay zavatra zay. Marina tena sakana mihitsy satria raha misafidy le touriste hoe ivisiter Madagasikara sa ivisiter île voisine, raisiko a miala tsiny manona anarany ohatrany hoe île Maurice. Île Maurice izy carte ny alefany a na manao virement bancaire eo ny eo dia vita. Madagasikara miteny izy hoe andeha anao virement Madagasikara afaka herinandro izy mbola miantso an'le professionnel any, voarainao ve le vola? Mbola tsy voaray, rapitro angambany. Dia rapitro izy vao mahazo notification banque, voaray le vola. Nefany a zay miandry herinandro mahery. Aloha makany a Maurice. Amin'izao izy a manao paiement eo ny eo tonga dia mahazo facture sur izy fa réservé sady efa paye dia ampitombo izay zavatra izay anisan'ny ampitombo 20 isan-jato nisan'ny touriste makaty. Raha nitatitra hatrany iray amin'ireo firenena maro mpisafidy Madagasikara anaovana fizahantany aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Ireo nosy rahavavy toa ny Maurice sy La Réunion izay efa mampiasa ireo digitalisation amin'ny sehatra samihafa. Manoloana izany, tontolo sandroan'ny fampahafantarana ofisialy ny sehatra ahafahana mandoha vola en ligne ho an'ireo mpizahantany ho avy eto Madagasikara. Tetikasa ny arahana tamin'ny ministeran'ny fizahantany sy ny postra malagasy. Mifandraiky amin'izay dia mbola lavitrezaka ny fiarovana ny karazan-javamananaina eto Madagasikara amin'izao fotoana raha ny zava-misy ankehitriny hojerena tandidin-doza ny fiarovana azy ireny vokatry ny fomba fambolena sy famokarana tsy mikajy ny fanajana ny tontolo iainana hoy teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovanjavy androany. Ny karazan-javamananaina izay isan'ny mampiavaka ny nosy sy antoky ny fampiroborobona ny fizahantany. Tandidin-doza hatrany ireo karazan zavamananaina tsy fahita raha tsy eto Madagasikara, vokatry ny fambolena sy ny famokarana izay tsy mikajy ny tontolo. Ny fiarovana ny tontolo iainana izay kitro lehibe ho fiarovana ireo karazan zavamananaina mampiavaka ny firenena. Ka antony tokony ametrahana paikady mazava iarovana izany, hoy ny FAO, na ny sampandrarahany firenena mikambana misahana amin'ny fambolena sy ny sakafo. Et comme vous savez, nous avons tous besoin de manger. Araka ny efa fantatrareo, ilaintsika rehetra ny misakafo mba ho salama tsara, mba havitrika ihany koa amin'ny fiainana. Fa ny adinontsika matetika dia ny hoe ny loharano ny sakafontsika dia ny fananana karazan-javamananaina. Mba hahafahantsika mamboly, miompy sy manjono ary manana fiompiana trondro sy ny maro hafa mba haharitra, dia ilaintsika ny fiarovana ny karazan-javamananaina. Ary niezaka amin'izany no tiana hoentina eto amin'ity firenena mahafinaritra ity. Amin'izay mba tsy hanenenantsika rahampitso fa mamokatra be loatra, na tsy mamokatra intsony ny karazan-javamananaina satria miha-mahanitra. Parce que notre biodiversité s'est appauvrie. Nisy manoloana io ny atrikasana nanolorana ny tetikasa FMM na ny tetikasa natao fampidirana ny fiarovana ny karazan-javamananaina amin'ny fomba famokarana eto Madagasikara tetsy Anosy Androany. Vola mitetina $2.4 no novatsian'ny FAO an'ny Malagasy ho fampandehanana ity tetikasa ity. Andrasana aoriana izao ny fampiaran'ny fanjakana ity tetikasa ity, izay inona fa ikendry sy hitondra fiarovana ho an'ny karazan-javamananaina eto amintsika. Mba iny fampalam-baovao amin'ity alina ity dia andriananjaina fifaliana avy amin'ny telma Madagasikara miarabanao fantaniko voalohany avy hatrany iresaka makasika ny mibalika sika manana tolotra ny mibalika manahoana mikasika zay. Ie, faly miarabany Laria dia faly miarabany mpanaraka ny vaovao Ansary Cool TV. Izay avy ato ny mibalika moa zany dia jiro mandeha amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro izay anisan'ny vokatra vokarin'ny telma ary manana tolotra sivy izay fa ny efatra amin'ireo no misy fihenam-bidy sady misy fanomezana mandritra nyity volana desambra ity. Atomitsika amin'ny homme 500X, ny homme 500X dia télé 32 pouces miaraka amin'ny lampe tube efatra dia panneau 50 watts batterie détecteur de mouvement anankiray. Dia izay mividy azy io dia mahazo radio cadeau sady izy io dia azo alotsy kelikely ka raha 10 hetsy ariary izy teo aloha dia lasa 2 hetsy ariary ny petrapola voalohany amin'ity volana desambra ity. Misy ihany koa ny Omix Pro
Ny Omix Pro dia lampe anankitelo miaraka amin'ny batery afaka isargena telefona ary panneau 15 watts. Vidin'izy indray raha teo aloha dia 7,7 hetsy. Fa amin'ity volana desambra ity izy lasa 7,3 hetsy. Ary mahazo cadeau torche izay mividy azy io amin'ity volana desambra ity. Mampiavaka azy koa dia azo alojo kelikely foana. Ka raha valo alina ariary izy teo aloha nipetrabola voalohany dia amin'ity volana desambra ity izy lasa 4 alina ariary. Misy ihany koa ny multi 300 XL. Ny multi 300 XL dia lampe tokana miaraka amin'ny panneau 3 watts. Izy indray dia azo atao ivelana, azo atao anatin'ny trano. Dia izay mividy azy io dia mahazo radio cadeau. Dia raha vidiny teo aloha 7,7 alina sy 2 hetsy dia amin'ity volana ity izy lasa 7,3 alina sy 2 hetsy. Ary farany dia ny solar fan. Solar fan dia ventilateur solaire ka izay mividy azy io dia mahazo pico na lampe tanana anankiray. Amin'ity volana desambra ity izy koa dia azo alojo kelikely ka 7 alina ariary nipetrabola voalohany ary 500 ariary isan'andro mandra-pahefany nao ny vidy ray manontolo. Le mibalika ve alojo kelikely mihitsy hatramin'izay sa hoe amin'ity tolotra ity fotsiny dia mandra-pahoviana le promotion? Ny mampiavaka amin'ny balika dia izy azo alojo kelikely efa hatramin'izay mihitsy ny izy itony azo alojo kelikely fa amin'ity promotion ity izy misy an'ilay fihenam-bidy bezary clé lasexieux dia misy cadeau, misy fanomezana zany miaraka aminy. Dia misy azy eraky ny Telma Shop, misy azy eraky ny Telma Shop, misy koa ny grossiste ary misy animateur anay koa mandehandeha eraky Madagasikara. Fanentanana farany entinao mahakasika izay ary? Ie, manentana anareo zahay mpanjifa na mila na manana herinaratra nareo na tsy ao tokantrano dia ilaina foana izany fahazavana izany dia manasa anareo zahay misy aneraka ny Telma Shop ary aroto fanomezana tolotray sy ny promotion be izany hoe fihenam-bidy be mandritra n'ity volana desambra ity zao tara. Saotra toko. Izany mikasika niny fa lafim-baovao fa dia miha-mivelatra sy mihabetsaka matianina kokoa ny asa eo amin'ny sehatra ny fitaterana an-dranomasina eto amintsika ary efa mihoatra ny 10 izy ireo ankehitriny. Ny maraina teo dia nisy ny tatsambo matianina navoaka ny ENM ary tao anatin'izany ilay vehivavy malagasy voalohany officier mécanicien amin'ny sehatra io. Anja Robert, Golo Mahajanga. Miisa 10 ny olona miasa eo amin'ny sehatry ny fitaterana an-dranomasina eto Madagasikara ary tatsambo 10,000 amin'izany no miasa any ivelany araky ny loharanom-baovao. Anisan'ny sehatra iray miha-mivelatra ary mihabetsaka matianina ny asa tatsambo eto amintsika noho ny fisian'ny ENM, sekoly mpanjakana antokana mpapiofana tatsambo aty amin'ny ranomasimbe indianina izay miorina eto Mahajanga nanomboka ny taona 2017. Ny maraina teo tatsambo miisa 770 mianada no navoaka tamin'ny fomba ofisialy. Mizara roa lehibe ireo ataontsika hoe kategoria ana fiofanana izay amoahana anireto mpianatra eto anivon'ny ENM amin'ity androandroany ity. Dia ao zany ny sambombarotra izay iasan'ireo second capitaine sy ny chef second mécanicien ary ny officier de car machine ary eo ihany koa zany ny sehatry ny jono dia izay ahitantsika zany an'ireo mpianatra ao amin'ny lieutenant de pêche. Ny sehatry ny fiofanana ny asa tsambo dia feheziny fifanarahana iraisam-pirenena anankiroa. Raha jerena zany ity androany ity dia ao ny sambombarotra izay feheziny fifanarahana iraisam-pirenena STCW ary ho an'ny sambo ataontsika hoe mpanjono kosa dia ny STCWF izany no mifehy an'io karazana fiofanana sy ataoko hoe fanomanana an'ireo tatsambo amin'izany sehatry ny jono izany. Anisan'ny nivoaka ho second mécanicien illimité tamin'ireto mpianatra ireto Iratolo-Janahary Onsobody Lalao izay vehivavy malagasy voalohany officier mécanicien de la marine marchande nanomboka ny taona 2010. Amin'ny promotion anay ity zany za ihany vehivavy amin'ny promotion ny mécanicien aloha zany hatreto amin'ny malagasy dia za ko nanomboka anazy dia misy zany anankiray zany dia promotion reka hatreto aloha zany zay ihany vehivavy ny mécanicien.
officier mécanicien dia ny asa ao anatin'ny sambo miandraikitra tout ce qui est technique rehetrarehetra ao anatin'ny sambo ao ny moteur, hydraulique, pneumatique, groupe électrogène. Tout ce qui est technique ao anatin'ny sambo zany dia ny officier mécanicien tena hoe responsable an'ilay izy. Andiany tao amin'ny formation de direction miisa 2 promotion no nivoakan'io dia nahitana ny second capitaine sy ny second mécanicien ary tao amin'ny formation initiale kosa izay nahitana officier de car machine sy ny lieutenant de pêche. Iverina tantoerana isika dia nahatsiaro manokana ireo olona sahirana ao anatin'izao akatoko ny fety izao ireo mpianatry ny polytechnique avontovorona ka nizara ireo kojakoja tahaka ny akanjo izay nangon'izy ireo ka ireo mponina atao amin'ny fokontany Antanety faharoa feno arivo no nisitraka izany mizara hafaliana ino etsika nentin' ireo mpianatra nizara ireto kojakoja ireto ho an'ireo mponina manodidina ny campus velom-pisaorana azy ireo mponina tamin'ny fanampiana fanampanazavana. Izay nikarakarana androany dia zarafaliana zay dia izahay solotenan'ny mpianatra amin'ny campus universitaire Vontovorona no nandraikitra ny fanatanterahana azy. Izay reto mpizara izany hoe nandray andraikitra mba ahafahana mantanteraka an'ilay hetsika fa ny zavatra rehetrarehetra dia niara-ny farinana tamin'ny mpianatra teto anivon'ny Anjerimanontolo avokoa. Izany hoe ny zarafaliana dia fanangonana ireo fitaovana sy ampiasaina toy ny fitafiana, ny kiraro mba ahafahana manampy ireo tena tsy manana. Eto amin'ivon'ny eto manodidina ny campus izany hoe tany Antanety 2 mandritran'ny tapabolana teo eo no manana azy mba ahafahana manampy amin'izao akatoko ny fety. Fantatsika angamba fa maro dia maro ny olona ny tena sahirana ary na mividy fitafiana iray aza mety manahirana azy ka izay no nahatonga anay hoe andao raisina ny andraikitra ahafahana mba mizarantsika mba miara-paly amin'ireo zaza marobe, olon-dehibe marobe eto amin'ny fokontany Antanety 2. Mahafanany tokoa izay nataon'ny mpianatra zao satria mitsinjo ny mpiara-belona ianareo mpianatra ka tsara tsodrano tsara roam-bavaka ianareo mahaiza fianarana fa ianareo ny antony raopitso ka raha mba manao ohatanareo zany daholo ny olona vara-pianarana dia faly ny maditra ty ambany dia mba anaraka ny ianareo anie fa tonga amin'ilay tenin'ny Kristy manao hoe raha mifankaty ianareo mahay manentana araka izay fianarana azy nareo zay dia androso tokoa Madagasikara. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia mitohatra ny darokabomba ataon'ny Israely ao Gaza ankehitriny. Olona mahery ny zato indray no namoy ny ainy androany. Mitohy ihany koa ankilany ny fifanantonana eo amin'ireo manam-pahefana samihafa mitady hevitra amin'ny amitsorana ireo takalon'aina izay mbola mahery ny 20 ankehitriny. Fanazavana eo amin'ny sarin'ny France 24. Malgré les appels à une trêve, voire à un cessez-le-feu, les panaches de fumée sont incessants au-dessus de la bande de Gaza. Olona miisa 10 indray no namoy ny ainy nandritra ny fanafiana Israeliana tao Gaza araka ny tatry ny ministera ny fahasalamana ao Gaza. Ity farany izay nanameloka ny Israely ho nikendry ireo tompom-pahasalamana. Sarotra ny sy ny fampiantona ny ady ahafahana mamotsitra ireo takalon'aina na eo aza ny fangatahana maro samihafa mahakasika izany raha ny toedrarahany an-toerana ankehitriny. Misy 720 ireo takalon'aina angatahana avotsitra amin'izao fotoana saingy tsy mbola nisy fifanarahana raikitra ny amin'ny anatanterahana izany aloha hatreto. Mitohy araka izany ny fanafiana Israeliana ka Gaza ho ianjato ny ankehitriny no fantatra fa efa nitsoaka ny toerana misy azy ireo. Dezare tompo lasi tompo avy masaka azo natolotra tamin'ity ala ity ankasitrahana feno ianao nanjo izany hatramin'ny farany mamy fotoana anao ho amin'ny rahampitso amin'ny valorala ny ekipa ny fampahalam-baovao mandra-piana tompoko.
Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.